Tao anatin'ny fandaharana en tête à tête no namalin'ny filohampanjakana ny mpanao gazety ny France 24 tamin'ny teny malagasy ireo fanontaniana napetraka taminy. Tao anatin'izany no nilazan'ny filohampanjakana fa irariana ny hitsarana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eto Madagasikara amin'ny fitsarana malagasy. Nambarany ihany koa fa hanomboka ny 10 ny volana Desambra 2024 avy izao ny fihaonam-be-pirenena. Aorian'izay dia isy ny fitsapakevim-bahoaka arahin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara afaka 2 taona. Tsy mbola mieritreritra ny ilatsaka hovidiana ao amin'izao fotoana hoy izy raha nanontaniany mpanao gazetiny amin'ny hoe ho isan'ny kandida sa tsy. No mafisiny ihany koa fa tokony hotsarainy eto Madagasikara ny filoha teo aloha Andry Rajoelina satria norobainy ny harem-pirenena malagasy, nenjehina ny malagasy ary nisy ny tsy fanaran-dalàna. Isan'ny eloka tao anatin'izany ohatra hoe ny filoham-panjakana ny fandratrana tamina bala tena izy. Mikasika ilay resaka ny fanaovany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nanamafy ny filoham-panjakana fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenen-kafa i Madagasikara ary ho fantatra aorianan'ny fihaonam-be-pirenena izay atao ho izy ny vaovao mikasika ireo nosy malagasy ireo raha namaly ny fanontanian'ilay mpanao gazety mikasika izany nosy malagasy izany. Raha nanontaniana ny momba ny Rosia sy ny fiaraha-miasa nanamafy ny filoham-panjakana fa misokatra hatrany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra i Madagasikara. Tsy mbola misy ho izy fandaharam-potoana iaona amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Ny zavatra mitady tsy hiova zao raha jerentsika eo amin'ireo misy moa izy le voateniteny foana tatoato le avy ministra izy de lasa député indray zao ka le assemblée koa moa mitady andeha amin'ny lalan'ny rinina koa balina kabosiny bala mbolavo fa ny zavatra mitady tsy hiova de le mialokaloka amin'ny hoe politika hoe satria zay zao mpanohatra de tsy azo kasihana tsy azo enjehana na nisy fotanana atao zao na misy fotanana atao tao aloha tao de hoe fa satria zay zao de le mpitondra moa zany ny mpitondra teo aloha zay efa zatra tsy maty manota no lasa mpanohitra zao de mampiasa amin'ny mampanohitra azy indray anaovana hoe tsy maty manota. Ny efa mpanohatra teo moa sy lasa milaza azy ho mpanohana mpitondra amin'izao fotoana de efa manao an'izay tononkira zay koa hoe ty tsy valifaty politika ty tsy antsy tsika zany tsy hiditra amin'izany fifanjinjana sanatriany vava hoe fifanjinjany adiny samy mpanao tsy mazava any fa tsika de zao miavana na mpitondra teo aloha ianao na aka ohatra akaika hoe na olona akaiky ny mpitondra teo aloha aza miavana raha ohatra misy ny fametrahana mazava repoky re-pirenena fa fanavozana ny repoblika ny ataontsika zany hoe tsy misy tsony mpitondra voafidy na mpitondra voatendry manao mpanjaka zay azaho tsara aloha hoe mpanjaka ohatrany ahoana zay le manao mpanjaka de le hoe azonao mifahefana fa rehefa eo amin'ny fahefana ianao de lasa nitambazotranao zany hoe lasa nitandapanao ny akaikinao ny havanao lasa zay mpiray atoko aminao no manjakazaka amboariko tsara eto misy marary manko eto rehefa miteny atoko le fanjakazakana atoko ny resahako eto fa ny atoko alao izy alalaka ny atoko alao izy tady fanjakana ny atoko alao izy tady anao fividianana any na de mbola io ara lalam-pividianana fa de maika tsy faingana fa le fanjakazakana sy fampanjakazakana atoko le anarana atoko no anindritsindrina ny fonctionnaire madinika anindritsindrina ny mpampianatra tsotra anindritsindrina ny mpiray firenena rehetra amin'ny zavatra isan-karazany zay le fitondram-panjaka ary le mpanjaka tsy mba tsarain'ny assemblée nationale tsy mba tsarain'ny député ary le mpanjaka de amboniny zany raha misy zany aty enimera zany izy amboniny zany izy zay le fitondran'Andriamanjaka zay tsy misy fisarahan'ny fahefana fa izy no mitsara izy ny manameloka izy ny manatanteraka izy ny manao ny teti-bola ka zay ny tsara am'izao na zany zany hoe miditra ao anatin'ilay
roa volantsika zokobe Constant Welson dia isan'ny karazana siwana sy karazana tombana moa zany ho an'le tao gouvernement reto fa ny betsaka ihany koa re mpanao politika sy atoka efa tena hoe sanasana vava sy tena miandrana hoe tena sisy navita zany dia va ianona mila akisaka mba hidirana indray ianona tsy navita ianona ohatr'izao ka sao dia lasa politika ny hoe fitadiavana seza sy mety isy hatraminy hoe faminganana mba ohatrany tsiroritana ry toerandriva loty ministre ty mba kendakendaina kely eo dia aratsiratsiana kely eo satria naizana zany koa roa volana hoe tena afaka andrefesana ve ny fahaiza manaosany hoe vokatra avy amina ministère raha le zavatra ho ataonyity gouvernement ty za tsy sahiteny hoe gouvernement de combat fa enjana loatra zany fa ty de gouvernement manana mission zany hoe manana tanjona tsy maintsy tanterahana voafaritra manokana de ny hatrany am-boalohany hoe roa taona ary ao anatin'izay mametraka ny azahoana mizotra amin'ny hoe fanavoazana ny république refondation manana an'izay gouvernement io dikan'izay raha tany amin'ny assemblée ohatra de efa tokony ho budget de programme napetraka hoe reto amin'ny fampandehanan-draraha reto fampandehanan-draraha andavanandro zany reto ny amin'ny zay tetikasy efa andalana ity de tena programme voafaritra anatin'ny fotoana mihitsy miaramila malala tsara n'izany atao hoe task force zany hoe vondrona mahery fiasa ary aingam-piasa ary manana mission voafaritra mazava tsara zay ty gouvernement ty ka roa volana ampy ary mihoatra lavitra mihitsy mola volana an'izay hoe zao zany le hitondranay mizotra makany amin'ny fanovana mandritry ny roa taona le roa volana zany ampy fa raha ohatra raisitsika ohatrany hoe remaniement-tsotra ty na raisitsika ohatrany hoe makany fotsiny amin'ny mahazahatra dia akabarina amin'le fampandrosoana zay tsy maintsy atao de marina le fitenenana hoe aiza ve ny tsarana azy ao anatin'ny roa volana fa ity zany de tokony mahavita mametraka hoe zao le tanjona amin'ity ministère ty ohatra hoe ministèren'ny culture ivirena koa ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay ministèren'ny culture zao le tanjona satria tsika hanao fanovana ary république ny resaka ary ny fomba maloto rehetra mibahana teto amin'ny firenena zany any mila fanovana daholo de zao zany no apetrapetrako mandritry ny roa volana misy fitenenana hoe ka mpiara-miasa amin'ny sasany ary mbola tsy voatendry ianao no voatendry ministra avoay aloha de ho hitan'ny mpiara-miasa aminao hoe zaky ty tsy zaky ty monsieur na madame la ministre ty amboarimbaritsika ohatr'izao zao ny anaovantsika anty na hoe mbola mihoatra noho io ara ny azontsika atao madame la ministre na monsieur le ministre zay le roa volana zavatra iny tsy hoe avant projet sommaire kosa aloha fa mba avant projet ho apetraka atao amin'ny gouvernement de projet mazava misy hoe tiany tanjona roa taona zao aby ny dingana heritaona tetehana zany iny fa tsy le mandeha amin'le hoe mifoy ezaka ka zao ka ny atombotra ezaka ka zao ka ny lavitra ezaka tanjona de dingana zao aby ny dingana ka atanatin'le roa volana zany dingana takinamiko de hoe mampazava an'izay rehetrarehetra zay miaraka n'le ho atao ampiasana ny herim-pombahoaka sy ny volam-bahoaka anaovana ny izorana makany amin'ny fanavoazana ny république iverenako amin'le resaka hoe culture mialatsiny io manko ohatran'ny tediavan'ny olona petrapetraka fotsiny hoe culture mamalagasy ny sisa fa amin'ny vanim-potoana tahak'izao dia mila manavaka tsika hoe tia dia fomba mariba malagasy zao ty tia de mitondra atsika amin'le hoe zay mitondraka mahazo fahefana de lasa andriamanitra kely zay mitondraka mahazo fahefana de lasa mpanjaka zany zavatra ny anatin'ny kolotsainy zany za manko nisy ministra anankiray manao anatin'ilay ministère misahana ny fanavaozana ve no tokony zay mahatonga amin'ny teny an'ilay izy hoe misy andrakitra mazava zay misy ministère miandrakitra mazava zay fa le ministère lazainao rehefa antanina momba ny fandehan-javatra izy
izy ty tsy maintsy mbola mandeha hatrany amin'ny toe-tsaina mihitsy ange ny toe-tsaina mihitsy ange mila fana inona napetraka ao ary atonga hoe le toe-tsaina repoblika no mitsimoka miroborobo ary mahazo vahana ka tsy ho resiny le hoe fampanjakana zay olona natoka fampanjakana de lasa hoe lasa mpanjaka ny olona voafidina ny olona voatendry lasa indraindray ary Andriamanitra kely hoe mitsoka mena avaratra izy de niemotra ny orana avany avaratra tany mivavaka tany ankaviny tsy vazivazy fa zay mihitsy ny teniny hoe tany amin'ny toalety aho izy de mivavaka de nandresy mbolina tonga amin'izany ange tonga lasa sampy olona lasa Andriamanitra kely inona raha le mba nataonao hahatonga ao anatin'izao fanjakana misy anao zao ilay repoblika ny tena zany ny tena toe-tsaina manjaka fa misy azo atao zany misy azo atao no hoe lasa mahatsiaro tena fa tena hodomina sy tena ho faizina zay manao zay mbola manandratra mpanjaka vaovao ary zay manaraka ny fomba ny repoblika azo atao nge zany avy amin'ny ministera hafa rehetrarehetra isan-karazany maka ohatra fotsiny aho hoe nepotisme le hoe fampanjakana manokana ny fianakavianao amin'ny fanendrena amin'ny toeram-pitondrana amin'ny fanomezana marché public sy ny sisiny nepotisme ohatra le monopole efa tamin'ny fitondrana valomanana no kianina zany monopole zany zao mbola lasa manoatra manaka-danitra mihoatra noho izay monopole ny trust zany ny mpanao lalàna tokony eritreritra zany anti monopole anti trust ny trust de le hoe rofiko ary avangokoko eto amiko daholo amin'ny anarana société zato arivo ana daholo zay rehetra mihetsika eto amin'ny firenena eto ka misy vola zay nge natonga nyty raha vatomangy ty mitreste anty rehetrarehetra ty manomboka any amin'ny tourisme hatrany ninina hatrany amin'le tsy hatrany zany rehetra zany ohatra hafa koa ny zay zao santionany zay ohatra hafa koa no hoe misy culture hoe ianao député assemblée nationale dia mitehaka simiobo gouvernement no ataonao hoe zava-dehibe merci président tsisy fisarahany fahefana mihitsy ka manana zavatra ao apetraka mialatsiny zay atao de entin'ny anao atao hoe entin'ny hafanam-pony entin'le tanjona tolom-bahoaky ty fa tsy remaniement de entin'izay tanjona zay ny tena de manjary miboiboika le hevitra hoe aty amin'ny kolotsaina aty amin'ny fitsarana aty amin'ny assemblée sy ny sisa mialatsiny aminareo rehetrarehetra fa tsy natao ahoana moa zany tsy natao sanatria ho tebaka zany aingana loatra moa fiteny eto amin'ny radio fa tena tsy mpihevitra ary tsinjodi araka ny resakitsika eto tsinjodi zany ary eto ara de miantso vonjy miangavy ny ray aman-dreny rehetra zay mahatsapa fa ray aman-dreny na ara-pinoana io na ara-politika io mpitondra taloha ministra taloha mpitarika atoko politika sy ny sisa fa be loatra ary manenika loatra le fanandratana mpanjaka tamin'izay repoblika amin'ny fandimby zay ary tsika nefany de andrandrain'olona sy tarafin'olona de zay hasina omen'ny olona tsika zay mahatonga ny olona miahotra miteny miahotra iteny miahotra motsipotsitra miahotra ho any amin'ny fikonan-doam-pirenena ilaza zay tena hoe ampiova zany hanavozana an'le repoblika ka raha itsika raha aman-dreny ireo no miteny hoe nitahaka zao tamin'ny andronay na hoe za tenako mihitsy nisy ohatran'izao ohatran'ny nandefindeferako kanefany mahatonga mpitondra lasa ho mpanjaka kely na mahatonga zay ny andrasana tsika naraka an'leto fiarah-miasa samihafa rety miverina rehefa avy eo sy afaka ihany koa mandray ny antsony allo miarabe lavitra be mihitsy zany feo zany zay maheno maheno miady tany
ady tany eka nde mba melo mafy mihitsy le général Livingston ty atany satria misy maty reo mpianakaviana maty ny antony lasa bevosina beatiko an-tany amin'ny alalan'ny taratasy ara-dalàna nefa teo le olona 100 taona fahasandrasany eo karaha sanatry vavala de lela vetoko eritreritany azy raha ohatra ka mbola itoy io ifakanakery ny tany olona amin'ny alalan'ny ara-dalàna de ajetaka par silence le olona ohatra ajetaka aloha zany vavy maty ajetako io zany lahy atao misiraigny mihitsy raha sanatry vava hoa ka mbola itoy zany le eritreritra amin'ny fangalana tany natao ny teo aloha de vosiny mahazo taratasy ara-dalàna izy any amin'ny tany za leo nareo zany izy 100 taona aperaka teto fasany tsy rarana zany tiany taratasy ray tsora toko ajetaka par silence zana vavy zana lahy tsora toko le sary sy fombafomba zany tena hoe mangalatra tany ohatrany hoe manana endrika ara-dalàna tonga hatrany amin'ny hoe fifofona aina zany le saha zany de mila hoe ahoana no lalana ivoahana amin'izany ihany koa miaraby fa lewa tena fitsarana aloha allo miaraba to etomko salama to miaraba ny toko radio miaraba akory isika sy ny fiaino rehetra velombenina matetika ato anatin'le le fitenenana le hoe mpanjaka kely amiko indray tsy olana iny satria zao ny mahatonga iteneny zany iraha zao tontolo zao misy mpanjaka kely fa ny azo kosa ny fampiarana lalàna sy ny fanarahana ny lalam-pandrenana sy fanasaziana zay manao tsy mety na hoe tsy maty malota mandeny azy fa ny tenena matsy mahatsara le mpanjaka kely tsy hoe mpanjaka kely de androva ohatra ny aty Madagasikara aty amin'ny tany Afrika manitra fa tiako tenenina le hoe ilaina ihany re le olona manome sary image tsara randray ohatra hoe Lionel Messi zao mpanjaka kely efa mandena izy anaizy mafaly ao ampon'ny olona zany asa mamelibelina ny ainy zany sampanina azy mijery Messi manao baolina de zay le tiako tenenina hoe mpanjaka kely afaka tsy de maninona ihany le izy fa manara-dalàna be le izy tsy mandroba be le izy mampiatra ny lalam-pandrenana ve ary mampandroso ny firenena zay zany anankiray lafindray faharoa momba ny rehefa mpandrosoana ifotony efa name sosikevitra tetriany ahako hoe maninona moa le GNZ reo mbola misy zao any an-tsekoly misy reo vao mivoaka voaingana tany amin'ny sekoly misy azy avy misy ireo mety maniry fotsiny temba no zavatra ka za manosika ny levitra foana hatramin'ny voalohany hatray fantenenako an'izay hoe any fokotany misy azy avy reo GNZ reo afaka mivelatra zay afaka mianatra asa zay mianatra ny fokotany mianatra ny fizokina mianatra ny fizandriana mianatra ny atao hoe administration publique mianatra ny fatanam-bola ny fotony mianatra ray miaraka amin'ny olona tiako tenenina hoe fanerasera eo amin'ny fokotany misy azy ary mampandroso eo fokotany mety ho fierté mety ho mpanjaka kely koa izy tonga amin'ny fokotany sotra ny topo radio sotra topo sany ianao amin'izay faneho-kevitra zay namana mihitsy ianao amin'le hoe fokotany apakarika hatrany amin'ny commune ary mila fahaizana ny fokotany misy manao pli vava mako fokotany fidina tam'le ndray mandeha zao le ny préfet teto le nanao fidina amin'ny fokotany ray taitaitra daholo mihitsy fa fokotany lalan'ny rinina ve sa fokotany tena ampiohitra n'le vahoaka de eo ny apetrako le hoe le tanora GNZ moa nolazainy fa ny tanora amin'ny akapobe ny tiako apetraka indrindra le nahita fianarana ilaina hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny commune ka miakatra satria zany fokotany zany raha tena omentsika fahefana de mila fahaizana ka mila olona hanampy hiasa amin'ny fampandehanana ny raharaha sy mifanaovana ny raharaha amin'ny tokony ho izy hatrany amin'ny fokotany ihany ao resana heriny azo manaraka miaraby miaraba tompo entomko miaraba amin'ny topo de miaraba vahiny salama tompoko maro voakely tena rama raha mahita ny tambatritra serasera mitodika kely aminao vahiny ena misy misangy perquisition de amin'ny anarany filoviny hany repotika ny metiny perquisition faharoa manarakaraka zany mitodikerinareo mpanao gazety izy io ngamba matony ny zavatra ohatran'ireny
dia miainga avy any amin'ny fotony avy any amin'ny fokotany miakatra miakatra mba azonareo atao ve no mijery fotony manao descente zany manao fanadihadiana momba an'ilay eny satria za mbola te alaitanay teny sao dia mba farasita an'le teo aloha ihany re misy manakorotana satria avy tous les moyens mihitsy ry zareo nan'le fitondrapao ka inona ny tokony ho fepetra ho raisitsika olom-pirenena rehetra mihitsy misaotra indrindra tompoko. Akasitrany ianao izay fanamariana sy ny faneho-kevitra izay jerena ny afana atombotra tokony ho atombotra ny fikaonandoam-pirenena amin'io hitako liana mihitsy mba teo anisany ombona ao anatin'ilay atao hoe firenena ikaondo hatrany amin'ny fokotany ihany ka itsika rehetra dia efa samy miteny sahy miteny satria tsisy fomba anakananao ny olona tsy heritreritra zavatra hafa ka itsika ny tokony sary-piaro mijoro sary-piaro amin'ilay fanovana fanavozana ny repoblika manomboka any amin'ny fokotany ihany mihitsy zay efa andeha ny zavatra rehetra any ny ahitana azy asarotam-piarontsika zany io raisinary miaraba Allo. salama tompoko Miraba topradio dia miraba tonga sondray ianao ary nisy teninga raverso constate tena nanaitra hoe tsy tokony ho variana amin'ny zava-pisany Mauritius. Zany efa tena manentana ny olom-pirenena hoe tokony hifatoko ao ny saina manetretritsika satria are-pirenena vola sy tokotoko roa ny zava-pisany Mauritius. rariny mihitsy zany ka tena mialatsiny aminao tsy mitohevitra aminao hoe tsy tokony hifatoko amin'ny zava-pisy tsika rehetra fa any energia avoaka malagasy tokony hanaraka an'io tsika rehetra satria tena ny are-pirenena hoa io ary tena vola vahoaka tsy tokotoko foana anio ka mialatsiny aminao Andriamatora Velso Costa mitovy mihitsy ny hevitritsika faharoa manarakaraka zany momba le foroam-panjakana amin'izao za mahita hoe tsy de mihaino loatra ika ary tsy mihaino an'le atso-bahoaka izy satria izao manaovako azany tsy resaka olona anakina fa ny argument oetra moa amin'ireo le olona tetrena amin'izao dia hoe raha misy raha olona manam-pahaizana ilay firenena hoe dia olona niaraka tamihana raha manam-pahaizana rakareo raha tena olona manana volonté politique rakareo hoe tena manana hoe fierté ampatoso firenena reo raka tsy mahantratra teto ambony tany firenena ity fa enina amby folo firenena ity zao mahazo firenena tsara ty hoe anisika mpamoaka tahaka izao fa tena tapisa vahoaka tsy miheno ianao ary tena tsy miheno ianao mialatiny aminao fa io olona tompo vola sy ny nanangona vola be teto amin'ny tarara hoa iny olona naonkatsitsy ary efa izy misofoka kelikely ao amin'ny fanjakana misy amin'izao fotoa zao ka io olo raha mahita eo azay tsy mpiteny hoe ampidiro amin'ny fitondrano io zay fa zay mijeretika velany dia mahita hoe misy tsy mandeha amin'ny veloany dia izy sotra anareo zany le tenin'ny faharoa moa zany dia afatra ho an'ny mpitondra fa raisiko le momba ny zavatra ny teneniko dia mitovy hevitra mihitsy tsika nge zava-dehibe io ary mety ahitana raha hoe vola gasy folo camion dolara efa mihoatra ny budget ny Madagasikara hitany Maurice fa izao singa ray iny dia apiako zany fa zay ny tsy ampy amin'ny fanazavako efa misy gouvernemanta efa misy ny manana fahefana hanohy ny fanenjehana an'izy sisa fa izaho eto amin'ity micro ty inona no azoko atao ny azoko atao dia ny mametraka hoe singa ray iny mahatora vatomanga afaka nanao an'ireny dia mbola misy an'reto singa hafa miaraka amin'reto Rajoelina Tsay Christian sy ny le tena fomba manontolo ny itondran-jareo ny firenena zay nentiny ohatrany hoe remby le firenena zay le tiako lazaina fa tena miara-miaika aminao hoe zava-dehibe iny tokony ho araha maso iny mba mailotsika fa itsika dia zay tsy maintsy biky mahay fatambary ny ministera ambany gouvernemanta no mahay an'iny fa izaho aloha ny azoko teneniny eto dia ny mampatsiahy hoe zava-dehibe iny tokony ho arahantsika maso fa faharoa tena zava-dehibe goavana singa ray iny ka ahoana ny ataontsika fa ho avy fikaonandoam-pirenena mba tsy hanoroa tsy hanontelo fa ho zava-pady eto amin'ny tany sy ny firenentsika
nitahaka an'ireny fa nisy ny nahatonga azy matoa nisy raha vatomanga nisy rajoelona nisy tsay nisy ny fomba fitondran'ireo niaraka atao ao raisana ny antso manaraka raha mbola ka zay sady manao ny atevitra sika ino zany nyresaky namaneny hoe somary nakany an'izay mety hoe any anatin'ny fandraisana sy ny fomba fijery no mety nisy tsy fanjohina kely fanaizana zany miditra tena marary azy mafy le natondra vatomanga ka nge lotsika ao raisana ary misy antso aloha de toizana aveo miaraba nampiandrasina ny ambonao aza tapata ao tafiditra miaraba ay zay miditra amin'ny roa volantsika efa andresahana sy nydikevitra kely ihany teo mikasika ny hoe ao anatin'ny volana tokony tafapetraka ny lamina sy mipisipisy nitondrana an'ilay ay misy antso andray hoany ao raisina aloha allo eny tompoko miaraba 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 ny mpanao gazety miaraba ny teny tompo radio bon ny tiako resahana dia zao a ovina miresaka fokotana mantsy miara velosona zao ovina moa nisy fidianana filoam-pokotany farany teto raha tsarotsika dia hoe tamin'ny andron'ny dideratiraka tamin'ny république faharoa raha tsy diso a 1989 na 90 voniditra ny fanatehirizamita ka 80 zany ny hitanareo anisan'ny tsemboka atao rakorson ny amin'ny hoe miakatra ty fireneny dia novaina ho comité local de sécurité avokoa ny mpitondra ny filoam-pokotany zay ny fidimbahoaka tamin'izany fotoana zany tsaroa fa tamin'izany niova tsy olona tsy voafidimbahoaka piasa mpampiakana daholo reny comité local de sécurité reny nanomboka teo zany a niova daholo ny olona voafidimbahoaka rehetra fa tindrena le olona tsy voamahatsiaro ay ve ilaina le olona fidimbahoaka dia amin'izao ary zao mbola hitanao hoe amin'izao zavatra iainantsika zao dia hoe alana daholo ndray miala daholo ny député miala daholo ny maire reny ange ny olona ny fidimbahoaka ninina zany fomba nametrahana azy teo hoe lalabaky oia reny aloha no tokony hoe reny zany no hoe solontenam-bahoaka zay zany tiako apetraka mikasika an'izay hoe ny akosao tena hoe averina ny izaka tany nombona kevitro mihitsy zay zavatra zay fa mba tiapatiapotsiny hoe tamin'ny andron'iza moa no nanovana nio comité local de sécurité tamin'izany fotoana zany hiditra amin'le resaka mombany hoe hiditra any amin'ny resaka concertation nationale dia mbola io ihany kio e raha tarotsika ny concertation nationale tamin'ny 91 tamin'ireny ireny nahafatesan'ny ralahy Gaston niakatra teny amin'ny semesonerany natapatongotra monja monja jaune dia nefa nivokatry le concertation nationale tsisy manaja inona moa ilay teko raha zay hoe tsisy manaja na zany tena masarotiny anazy zao io resaka séparation de pouvoir io exécutif législatif judiciaire fa raha mbola ny exécutif foana no mitsabaka any amin'ny judiciaire sy ny législatif inona moa nahatonga io resaka ravatomanga inona moa mba fahefany ravatomanga fa iza miaro ny ravatomanga raha tsy hoe la exécutif ataiction exécutif mitsabaka any amin'ny judiciaire mitsabaka any amin'ny législatif eritreto tsara fa tokony resaka hoe motion de censure tamin'izay inona nahazo amin'ny mpanina iny mba anontany inona nahazo amin'ny mpanina fa mitsabaka rajoelona satria fovany amin'ny ngaravatomanga izy dia zavatra rehetra mandalo amin'ny fitsaranao resahanao mpitsara rehetra ny fahefany ravatomanga ka na zany mahasarotiny ady izay ahoana no ahafahantsika mametsaka ny séparation du pouvoir marina satria mantsy nina zany tsy le olona tsy le rafitra amin'ny problème fa le olona mihitsy le olona manaja n'ilay rafitra fa nahalova takinina rafitra eto antsika rehefa tsy hanaja le olona tsisy dikan'io akaiza hoany fa tsy manana fahefany ny aravatomanga kanefa nahoany ny aravatomanga ny manana afaka mibaiko an'izao super président misaotra anao amin'izay fitenenanao rehetra zay ampiko kely fotsiny hoe nisy ihany fokotany tapomaso tao alono tao mifidy rona telo ianao dia ny distrika ny manendry zay tena izy fa ity resakitsika ity dia le fokotany
hanana ny fahefana mahavondrom-bahoaka tsy njara-pahefana azy amin'ny fifampitondrahana eo aminy ka mety ho sedra mety ho karazana inona moa zany ho an'ny vokotany tokony mifampiresaka izy de zao mialohan'ny fikaonandom-pirenena mba hafantatra hoe iza ny tena mba mpitondra tenintsika avato amin'ny fokotany, inona le tenintsika entina avy aty na hampandriny atsoratra ary hoe fokotany avato de zao satria raha ny henoko manko asa raha tonga any amin'ny fokotany fa farafaratsiny aloha mba eo amin'ny commune miaingan'ny fikaonandom-pirenena de zay zany raha ohatra le fokotany zany mba te ho anisan'le firenena mikondo te iombona amin'le firenena sy repoblika vaovao. Ao raisana ary ny antso manaraka misy mandondona. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Ohatran'ny tea malele fantan'ile namana teo aloha fananina no afaka nanao an'izany. Io le resaka ao tao hoe satria napetraka ao Andriamanjaka izy. Napetraka ao Andriamanjaka izy tena fototra le resaka. Rehefa ametraka le toe-tsaina hoe tsy fampanjavana resiko amin'le vocabulaire-nao mitsondrika ka ametraka an'le vaoaka Andriamanjaka dia tokony sovanina ny amin'ny fikaonandom-pirenena io zany hoe fiarahamonina ohatran'ny ahoana no apetraka le fiarahamonina teneniko hoe na ny société fiarahamonina sivily. Mbola afaka miverina avy eo tapaka avy any aminao iny mety fahalalana fahana. Raha rotiko ihany itenenana le izy hoe raha voanangana toko politika ary ianao tsy atao ohatra nyty ankehitriny ity fotsiny hoe dia asio lazao hoe mpanohatra ianao sa mpanohatra n'izy aloha. Zao zany raha miaingy zao dia hoe mpanohatra ny repoblika ianao le repoblika aleno avoziny ity sa mpanamafy an'io repoblika ampiroborobo an'io ianao zany angamba ny tokony apetraka fa indrindrindrindra misy lafin-javatra tokony ho apetraky ny atoko tsirairay aby daholo mihitsy ohatra ny hoe ny fampanjaka azakana amin'ny anaran'ny atoko betsaka teto ambony tany misy ingany amin'ny firenen-kafa zao tena enjehan'ny fitsarana mihitsy ny Ramatoa Le Pen zao enjehan'ny Europeanina enjehan'ny Frantsay satria député izy misy ataony hoe assistant parlementaire tsy miasa amin'ny assistant parlementaire azy akory fa aity izy mitroka vola ho atao trésor de guerre ho an'ny atoko fotsiny. Misy voatendry ministra tato Belgique sa tato Allemagne tsy tsaroko dia tena mitroka fananana ho an'ny atoko fotsiny ny ametrapetrahany tsangan'olona anaty zany tokony hazava tsara amin'ny lalàna mifeny atoko eto amintsika zany satria zany dia mahatonga an'le hoe zay voafidina voatendry lasa mpanjaka kely Andriamanjaka moa mpanjaka inge tsy dia ratsy fa mandamina ny tany amamonina any amin'ny faritra rehetra any efa le manao Andriamanjaka. Zay zava-dehibe zay amin'ny atoko sy ny fanaovana politika eto amintsika. Ao raisana ary ny azo manaraka aloha. Miaraba. Odio. Eny tompoko. Tsotra ihany zay eny ninona ho atao eto Madagasikara na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona rehefa tany tsisy disiplinina monsieur Constant ery povy ery maina amboary disiplinina ary mila enjana fa rehefa tsy mandeha amin'izay asa mandany andro aiza ny andohan'izany any amin'ny fanapiasana olona mafiatoka avy eo monsieur Constant dia mbola resandro hoe toesaina ohatran'ireo tompoko.